Jaona toko faharoapolo. Ny nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty sy ny sehony tamin'ny mpianany. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina hankany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahitany vato voaisotra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nankany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian' Jesosy izy ka nanao taminy hoe, nalain'olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nankany amin'ny fasana. Ary niara-niazakazaka izy roa lahy. Ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka nioatra ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary noho niondrika nitsirika izy dia nahita ny lambapaty nipetraka teo, nefa tsy niditra tao izy. Ary avokoa Simona Petera nanaraka azy, dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambapaty nipetraka teo. Ary ny mosara izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ny mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kanino. Fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Dia lasa indray ny mpianatra nody tany aminy, fa mariny janona nitomany teo ivelan'ny fasana. Ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana ka nahita anjely roa nitafy lamba fotsy nipetraka teo. Ny anankiray teo an-doha tamin'ny ilay nandrian'ny fatin'i Jesosy, ary ny anankiray teo an-tongotra. Ary hoy ireo taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Dia hoy izy taminy, satria nalain'olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Rehefa nilaza izany izy dia nitodika ka nahita an' Jesosy nitsangana teo, nefa tsy fantany ho Jesosy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza nitadiavinao? Nataony fa mpiandry izy ka hoy izy taminy, tompoko, raha ianao no naka azy teto, lazao amiko izay nametrahanao azy, ary izaho dia haka azy. Dia hoy Jesosy taminy, ry Maria. Dia nitodika izy ka niteny taminy, nanao teny Hebreo hoe Raboni, izany hoe mpampianatro. Hoy Jesosy taminy, aza manendry aho, fa tsy mbola niakatra tany amin'ny iray aho, fa mandehana makany amin'ny rahalahyko, ka lazao aminy hoe, miakatra ho any amin'ny iraiko sy ny rainareo aho, ary ho any amin'Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe, efa nahita ny tompo aho, sady izany teny izany no nilazainy taminy. Ary rehefa arivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'izay niangonan'ny mpianatra no ny fahatahorany ny jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo fovoany dia nanao taminy hoe, fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lanovoany, dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka nanirahany ray aho no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Na elokiza no avelanareo dia voavela izany. Ary na iza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Fa Tomasy anankiray tamin'ny 12 lahy, ilay atao hoe Didimo, dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy, efa nahita ny tompo izahay. Fa hoy kosa izy taminy, raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny holatry ny noombona, ka ataoko eo amin'ny holatry ny noombona ny ratsan-tanako, ary ataoko eo amin'ny lanovoany koa ny tanako, dia tsy mba ino aho. Ary noho ny afaka havalona dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo fovoany dia nanao hoe, fiadanana ho anareo.
ary hoy izy tamin'ny tomasy: atehefo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary atehefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ilany voko, ary aza ho isan'izay tsy mino fa minoa. dia namaly tomasy ka nanao taminy hoe: tompoko sy Andriamanitro. hoy Jesosy taminy: satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo imason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'ity boky ity. Fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo.